mbola hijanona eo amin'izay pejy ny fampandrozoana izay hatrany isika maro ny fikambanana tsy miankina no manompana tanteraka ireo andraikitra sahany no fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eto amintsika anisan'ireny ny action concrète pour le développement de Madagascar na ny ACDM mitatitra ny andinindin'izay Yanta Ratsitoarson. Fikambanana tsy miankina miasa indrindra ho fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny tontolo ambanivohitra ny action concrète pour le développement de Madagascar na ACDM ka izany indrindra no anoana ny ezaka ataon'ireo mpianatra miofana ho travailleurs sociaux ao amin'ny sekoly ambony USDUS izay mpiara-miombonantoka raha teo amin'ny fikambanana ACDM mitondra fanazavana ny filohan'ny fikambanana Ramatoa Andriniana Shilo. Androany zany amoka izarany attestation de stage hoan'ireo mpianatra avy ato amin'ny école supérieure de développement économique et social izahay. Ireo mpianatra ireo moa zany dia nanovo fifanana nanao stage tao amin'ny ONG ACDM izay mariana moa zany fa ny école supérieure de développement économique et social na ny ESDS dia miara-miasa mivantana amin'ny ONG ACDM amin'ny pratique zany ny ONG ACDM mihitsy zany tonga dia manome stage andreo mpianatra ireo na dia mbola eo an-dalam-pianarana ary izy dia navika izay stage zay zany ireo mpianatra ireo izarana sahady izay attestation zay mba hanamariana hoe mbola eo an-dalam-pianarana izy dia efa mahazo bagage sahady amin'ny hoentina misehatra ny asa satria mitanjony ONG ACDM sy ny école supérieure de développement économique et social na ny ESDS moa zany dia miametraka ny fampandrosoana eto Madagasikara. Mpianatra taona faharoa ao amin'ny USDUS navita fifanana sy fampiarana na stage sur terrain misy 70 no nitolorana ny taratasy fanamarinana androany tetsy amin'ny espace de Ratsiadana tany amin'ny commune ambanivohitra Ampitatafika sy Amomandroso samy ao amin'ny faritra Vakinakaratra no toerana nanaovan'izy ireo ny stage izay notoana ny FID tamin'ny alalan'ny tetikasa Afitra Mirindra.